Alady fadimy volana Aogositra 2024 amin'ny kafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny antranona ao tokantranonao amin'ity alahady hariva ity ao anatin'ny fandarana mahery indray isika. Fandarana mahery tony mazatra amin'ity nananao ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity, indrindrandrindra afa tamin'ity farany herinandro ity hoentsika manomboka ny fandarana ary amin'ity hariva ity dia eo amin'ny sehatry ny baolina kitra satria dia niditra tamin'ny andro voalohany ny dingana famaranan'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra na ny poule des as mandroso ny THB Ligue des Champions. Azo lazaina ho tsara fanombohana ny ekipan'ny Fosa Junior FC Boeny sy ny Knapsa Sport Itasy rehefa samy nahazo fandresena tamin'ny lalao voalohany nataony. Tsara fanombohana ny ekipan'ny Fosa Junior FC Boeny sy ny Knapsa Sport Itasy nandritra ny andro voalohany ny dingan'ny famarana ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra na ny poule des as mandroso ny THB Ligue des Champions. Tetsy amin'ny kianja Mahamasina aloha ny andro sabotsy dia resin'ny ekipan'ny Fosa Junior FC Boeny tamin'ny sarono iray ny ekipan'ny LGK Plus Analamanga. Ekipa tompon-daka Analamanga nefa nanokatra nisa vao nanomboka 4 minitra ny lalao tamin'ny alalan'ny baolina tafiditra Bonara tamin'ny lohany. Nanasala nisa kosa ny tompon-daka ny Boeny teo amin'ny minitra 20 tamin'ny alalan'ny maro eo rehefa nitsena tamin'ny lohan'ny corner nodakany satatra. Teo amin'ny minitra 7 dia nahita amin'ny mpitsara fa nanao fahadisoana ny vodilaran'ny LGK Plus ka nanome penalty ho an'ny Fosa Junior FC. Penalty izay tafiditra Badio Somatsara. Fa kiondalana goavana teo amin'ity lalao ity nitranga anseho 10 minitra taorian'izay. Nahita mantsy ny mpilalao sy ny teknisianina ary ny mpitantanao amin'ny LGK Plus fa nandray tanana tao anatin'ny faritry ny 9 metatra ny vodilaran'ny Fosa Junior. Tsy takizay nefa ny fahitan'ny mpitsara voany izany tranga izany. Ifanapanan-kevitry ny mpitsara io izay niteraka disadisa teny ambony kianja na nandritry ny lalao na taorian'ny lalao. Tany vodivorona indray androany tolakandro dia resin'ny ekipan'ny Knapsa Sport Itasy tamin'ny satelino iray ny ekipan'ny FC Vakinakaratra. Nitarika vonjomaika taorian'ny andro voalohan'ny poule des as iny arak'izany ny ekipan'ny Knapsa Sport Itasy raha ny ekipan'ny Fosa Junior FC Boeny
larana fahatelo sy faefatra vonjimaiky kosa ny NGK plus Analamanga sy ny FC Vakinakaratra. Ny alahady 12 aogositra ho avy zao moa no anaovana ny andro faharoa n'ity poule des as mandrosin'ny THB Ligue des Champions ity. Amin'izany no andehanan'ny ekipan'ny NGK plus hanafika ny FC Vakinakaratra any amin'ny Vélodrome Matsirabe. Torak' izany ihany koa dia andeha hanafika ny Fosa Junior FC any amin'ny Kianjarabe Mananjara Mahajanga ny Knapsa Sport Itasy.